Tsy hoe kory ny sinoa rery ihany. Le sinoa ny hitanareo zao fa raha ny marina zany reo mpividy vato lehibe tena mpanafatra vato avy any ivelany zany dia mi-exiger mihitsy izy certificat d'expertise ny IGM mba hanana toky fa tena vato naturel tokoa io ary hoe tena tsisy traitement tokoa satria reo zany ny vato tena mandeha io sehatra iraisam-pirenena ka zareo zany moa ny tena apetrany foana le izy hoe mila certificat zay afa zany ny vidiny vato rehefa misy certificat rehefa manana karapanondro le vato afa mihitsy ny vidiny anon'le vato tsisy karapanondro dia eo zany mahatonga ny zay IGM izay organisme public manetana foana amin'ireo mpandraharaha hoe angalao certificat foana ny vatonareo rehefa mivarotra azy satria iny mampiakatra ny valeurany ary tsy vitan'izany koa fa tena tsara ho fantatry ny mpandraharaha momba ny vato zany fa misy norme ny rapport d'expertise na vato misy norme internationale zany izy io hoe rehetra daholo ny information rehetrarehetra tokony hipetraka ao anatiny ka ny lalàna gasy zany dia mifanaraka amin'izay norme zay ihany koa dia IGM nefa zany mampiatra ny lalàna norme fiprésentena ny rapport d'expertise io dia zay zany no mahatonga an'izy hoe aty raha makany amin'ny laboratoire hafa raha ny tokony ho izy tsy maintsy arahana le norme fa mampalahelo nefa moa zany misy tsy manaraka norme zany le laboratoire ka tokony ho mailo any zany le mpandraharaha hoe naiza laboratoire leny afaka mandeha izy fa tokony kosa mba manaraka ny fenitra iraisam-pirenena le rapport d'expertise avao keo mba tsy hisian'le osoka fenitra iraisam-pirenena io ary zay koa ao anatin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena malagasy hoe ao anatin'ny rapport d'expertise anankiray momba ny vato zany iny rapport d'expertise iny karapanondro ny vato iny ny IGM moa zany reconnu erak'izao tontolo zao ny rapport d'expertise IGM ny mpandraharaha sasa moa malaina hoe anao ty amin'ny IGM satria matahotra ny marina izy fa nohon'izay le hoe zahay tsy maintsy no respecté ny norme internationale satria IGM rery ihany no manana homologation sy accréditation internationale amin'io resaka io dia tokony mipetraka ao anatin'ny rapport zany hoe inona le vato lokon'le vato forman'le vato naturel ve le vato sa tsy naturel raha naturel izy inona ny traitement chauffé ve le vato huilé ve le vato misy karazam-be lehibe zany ary obligatoire ao amin'ny lalàna velona zay zavatra zay zany amin'ny sady amin'ny code minier sy amin'ny décret d'application an'le code minier ary fanaraka amin'izay koa ny fenitra iraisam-pirenena rehefa tsy ao anatin'izay le zany dia raha ny tokony izy tsy manara-dalàna ny laboratoire tsy mamoaka an'izay ary azo ny lalàna enjehana dia matetika saika hoe traité le vato na chauffé le vato na synthétique le vato fa tsy naturel dia miova be tsy inona ny vidin'ireo par rapport amin'ny naturel ny synthétique izy zao ny farany mora indrindra dia ny synthétique makeo amin'ny chauffé aloha zany efa atao hoe multiple par 10 ny vidiny vato mitovy fa raha hoe naturel nefa traité par rapport amin'le synthétique multiple par 10 na multiple par 100 mihitsy ny vidiny raha ohatra indray zany izy ka naturel sans traitement zany dia mbola multiplier par tsatatritsony mety multiplier par 1000 mihitsy zany ny vidiny dia hitanareo amin'izay zany le valeur an'izy ka le mpandraharaha momba an'le vato zany raha vo chauffé le izy dia fitan'le olona tsy mahay zany hoe naturel dia amidiny amin'le vidin'le naturel le izy dia misy fitaka ao zany misy osoka ao zany zay raharany lalàna zay zavatra zay dia menomenona foana zany le mpandraharaha hoe zay tsy hanao any amin'ny IGM fa any amin'ny laboratoire hafa no ataonay nefa tadidio tsara fa iny vato iny rehefa avy eo rehefa tonga ny velana tsy maintsy mbola misy rehefa le mpividy indray avy eo mbola hanao expertise koa izy akatoko hoe tena iny vato iny marina ve le izy dia eo zany no mahatonga an'izay hoe tsy tian'zareo izy ny mpividy ny tena mpividy maty any amin'ny seritra iraisam-pirenena nefa zany
tena miexige mihitsy izy IGM certificat IGM ihany ilainay na de efa miprésente de tonga eto le olona efa mitondra certificat hafa hoe efa vita tinga io de zay tsy mijery an'io fa manao anakara hafa zay manao analizy araka manao de inona avoakanay ka zay zany no an'ny tanana mihitsy amin'ny mpandrara gasy hoe na ny mpandrara gasy io na le mpividy vato ary io de atao foana ny expertise aty amin'ny IGM raha ohatra koa araka hoe efa mihitanareo fa misy expertise ny IGM le izy ka mbola mananareo de tsy manina eto aty amin'ny IGM ihany le rapport d'expertise sy le vato hoe tena ty vato ty tokoa ve io anaty rapport d'expertise io satria mbola misy ihany koa le osoka matsy amin'le rapport d'expertise de zay zany hitanareo hoe le sinoa zany délégation na touriste sinoa zany tonga de hoe ividy vato izy de nanaovana izy eo amin'le hoe ny IGM zany anisany andraikitra ny IGM manao ny promotion any vatosoa sy amin'ireo mpandrara de miantso an'ireo mpivarotra vatosoa zany ara-dalàna sy matianina ny IGM hoe tongafa zany nareo ho an'izay manara-dalàna sy zay tena sérieux sy zay tsy misoloky de tongafa nareo fa misy délégation tonga hividy vato touriste hividy vato zany de IGM zany manao an'le manelanelana am'le izy ary manao contrôle koa rehefa aveo zay vato vidin'ireo olona rehetrarehetra zany tsy maintsy expertise daholo mba tsisy an'le fitaka délégation tonga ohatra hoe misy touriste tonga nanina de niteny izy hoe mba hividy vato zay satria ny IGM zany efa malaza eraka zao tontolo zao ary ekeny firenena rehetrarehetra ary atokisany firenena rehetrarehetra de hoe hividy vato zay ka mila sûr hoe vato ny identité an'le vato zany fa tsy sosika le izy dia aty amin'ny IGM izy manantona de ny IGM zany manao mpanelanelana amin'ny maha hoe promotion zay zany de hoe reo le mpandrara gasy zany asainay tonga de karazana manao salon karazana salon privé zany zay ametrahana ny mpandrara mpivarotra vato gasy zay manara-dalàna ataoko mihitsy manara-dalàna satria manentana zany tsy inona hoe tokony anara-dalàna daholo ny mpivarotra vato de reo touriste koa zany ka reto zao nandalo pour 2 jours de anaty 2 jours zay zany izy de fa fanatononay zany izy am'ireo de zay vitany am'izay izy tonga indray manaraka tonga de mampilaza anay meloha le mpandrara hoe le mpandra le mpividy vato na le touriste hoe hividy vato zay de mampilaza anay maloha de famboarina zany ny programme de fanatononay ihany koa zany reo zay mpandrara matianina manara-dalàna ao anatin'ny légal zany zay le izy ary koa le miara-miasa ny IGM hoe le mpanao analyse aty reny zany ny antsonay satria reny zany efa mahafantatra hoe tsy azo atao ny mivarotra osoka satria raha sandratsika mivarotra osoka koa le olona de lasa ny image ny IGM zany am'izay ny anana problème hoe reto ve ny olona asianareo mivarotra vato osoka nefa de mba ialana am'izay zany le izy ka zay zany hoe ny IGM natao zany anao ny promotion le izy de miara-miasa amin'ny mpandrarana IGM mifampitatanytsika fa ny objectif zany de hoe mpandraranareo mandroso ny fandraranareo miditra ny volanareo fa miditra koa ny volam-panjakana mila manaraka ny manara-dalàna fotsiny izy ny taratasy rehetrarehetra zany hoe manana ny autorisation rehetrarehetra zany mazava tsara mihitsy satria rehefa avy mividy vato izy zany de miaraka amin'ny rehefa aveo zany tonga de mandalo ao ministère zany reo le vato rehetrarehetra reo zany de seleny guichet unique reo zany de mandony droit rehetrarehetra zay tokony alohany reo zay no mahatonga reo miditra ny volam-panjakana ary déclaré tsara mihitsy zany am'izay fotoana zay hoe reto ny vato lafa